Ny ankamaroan'ny fikambanana arakaraka an'le zavatra miseho ara-politika, ara-sosialy dia miovaova eny an-dalana eny. Fa ny fizavatao zany mbola zay namoroana azy tamin'ny valo amby fitopolo zay mandraky tiny androany, zay mahatonga azy hoe efapolo taona. Fa inona moa zany no zava-kendrena. Zava-kendrena aloha zany dia fampianarana, fanabeazana ny olona hahay ifandray, ifanampy araky ny tendrazantsika hoe trano Antsimonsavaratra zay tsy mahalena ialofana. Ka mifanampy amin'ny andro sarotra. Indrindrandrindra ny fizafatao zany dia teo interlocuteur valable amin'ny fanjakana. Zany hoe misy proposition atao, ohatra fotsiny fantatrareo ny arety ny anatsimo dia voalohany indrindra dia ny resaka tsy fandriampahalemana. Tsy fandriampahalemana no ny asan-dahalo dia manana vahaolana amin'io ny fizafatao atolotra ny fanjakana. Ny fizafatao mahafikambana tsy fanjakana mihitsy ary tsy miady amin'ny fanjakana nizaniza, satria araka lazaiko matetika ny fikambanana atody ny fanjakana vato, ny atody tsy mamiady amin'ny bato. Ka miangavy ny ataon'ny fizavatao, mangataka hoe mba jerenareo tahaka an'izao, tsy tsara ve raha hoana mba isina an'izao. Zany hoe zany fanoloran-kevitra amin'izay mitondra eo mba hametimety kokoa ny fiainam-bahoaka anatsimo any. Faharoa fantatrareo misy ny maintany, misy ny kere, dia zahay manakevitra ohatra io resaka pipeline io efa elabe proposé-van'ny fizavaton'io hoe tsy mety tsony raha alimentation anao du sud zany foana atao hoe taterina amin'ny citerne, fa misy analoaloha any avy ambonimbony any kaikiny Fort-dauphin misy rano be tsy mety ritra mihitsy azo taterina amin'ny pipeline makaty Androy. Tahaka zay zany raha teziko fantatra. Na dia zany zay tsy manery, tsy manana fahefana hanery ny fanjakana mihitsy ny fizafatao, fa dia manolo-kevitra manaitra indraindray hoe efa mitombony ny harantsiany asan-dahalo, efa mitombony ny resaka kere, ahoana ina ny vahaolana, tahaka zay le izy. Ka raha zahay mankalaza n'izany fahefapolo taona zany raha atao jeritodika dia azo lazaina hoe nisy any ny heverina hoe zavatra azo tsapahitanana nataon'ny fizafatao ka nanatsarana ny fiainam-bahoaka anatsimo any. Fa ny zavatra tiana io fantatry ny be sy ny maro kosa dia zao hoe zahay tsy manavakavaka. Zahay zao faly be mihitsy raha misy olona avy amin'ny faritany hafa tonga ao miaraka mifaly aminay mba hoporofoinay fa tsy manavakavaka zahay, havanay daholo. Raha fatao hoe malagasy na vazary havanay. Ka zany zavatra tiana hambara amintsika zay zavatra zay. Faharoa eto amin'izao moa zany dia ny slogan hoe toliara miharo raiky tsy vakivaky. Zany hoe misy tia makivaky fizafatao io, so hainareo zany. Misy mamorona lainga tsara lahatra hoe ohatra fotsiny ny voalazany statut de présidence tournante ka ahoana mbola misy fifidianana foana, tsy misy an'izany ao amin'ny statut fizafatao. Hevitsy ny sasatsasany olombitsy zany zay te hiala an'le fifidianana, zay tsy mahatsaro tena hoe ho voafidy raha isina zany fifidianana zany, ka aleo atao tournante. Zany tournante zany zao fahitana azy maharatsy azy zone enina no misy ao amin'ny fizafatao: Menabe, Antsimandrefana, Mahafaly, Androy, Anosy ary Bara. Ka raha ohatra le olona le mahavy amin'ny zone anankiray azy, ataontsika hoe zone Menabe no mahay ho azy,
dia tsy redevable mihitsy izy amin'ny zone rehetra fa le zone nahatonga azy ho filoha no fatana zay évitenay zay ialanay zay fa nay hoe ataovy olona zay tiam-bahoaka amin'ireo zone rehetra misy ka amin'izay fotoan'izay le olona dia ho redevable amin'ny mpikambana rehetra erany faritany. Tahaka zay no ambara amintsika zay mo maneho alahelo ihany amin'ireo havanay indraindray zay tsy mahatana le tokony hoe fanajana fa dia fanalam-baraka no misy ngamba raha misy fikambanana mahay mifanala-baraka anisan'ny voalohany zahay mahamenatra zany fa aloha teneniny kanefa moa atahoana fa zay zava-misy fa dia ambarantsika vahoaka zay tahaka zay no azoko atao hoe amohako ny resaka antsika eto.